Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Miravoravoa ary Jerusalema, mivoria ianareo rehetra manampitiavagna azy, ianareo malahelo aoka iantan-kafaliana, miravoravoa fa ho dibo-kafaliana ny fonareo. Nalaina tamin'ny bokin'i Isaia toko fahairiny ambinipolo. Miroso mihamagnatogno ny vanim-potoagna ny Paka itsika amin'izao alahady fahefatra ny amin'ny kareme izao. Eglizy ny anty magnamelo hevitry lehibe amintsika dia ny hoe ny finoagnan'ny Kristy no fahazavana vaovao. Magnampy atsika hiaigny misimisy kokoa ny karemy zany, ary asaigny ampitiavagna atsika rehetra hagnaraka ny toroteny ndraiky fampianarana aroson'ny son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson ry amandrentsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina maro samihafa atolotry ny eglizy amintsika, hagnampy atsika hiaigna atsika misimisy kokoa ka arantsika ampitiavagna, ampinogna izany ary ampifaliana tokoa. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky voalohany Samuela. Tamin'izany andro izany, ny tompo ny teny tamin'ny Samuela nanao hoe, fenodoloiro ny tandrokao dia mandehana, fa irako ho any amin'ny Isaia any Betlehema ianao, satria amin'ny zanany no nahitako ilay mpanjaka tiako. No nitafiditra izy ireo dia nahita ny Eliaba i Samuela ka nanao hoe, mby eto anatrehany tokoa ilay voaosotry ny tompo. Fa hoy ny tompo tamin'ny Samuela, aza ny tarehiny no jerenao fa ny ahavo nitsanganany. Fa efa natanilako io, tsy mba izay hitany olombelona no izy. Ny olombelona mijery ny tarehy fa ny tompo kosa mijery ny fo. Nampandaloviny Isaia teo anatrehany Samuel koa ireto fito mirahalahy tamin'ny zanany, ary hoy Samuela tamin'ny Isaia, tsy misy ny fidiny tompo amin'ireto. Ary hoy Samuela tamin'ny Isaia, ire ihany va no zatovolahy rehetra? Dia hoy Isaia, mbola misy ilay faralahy, ka idro fa miandry ondry izy.
Ka hoy Samuela tamin'Izaia, ampanalavo izy, fa tsy hipetraka ihinana isika raha tsy efa tonga izy. Dia nampanalany Izaia io, mavo mena ny volony izay, sady barimaso izy no tsara tarehy. Ary hoy ny Tompo, mitsangana, hosory io, fa io no izy. Dia nosorin'ny Samuela ny tandroka misy doloilo, ka nosorany teo afovoan'ny rahalahiny io. Ary hatramin'izany andro izany, sy tamin'ny andro manaraka dia nidina tamin'ny Davida ny fanahin'ny Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ne Andriamanitra. Sambatra, manana miaveo chiaro. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Izy Tompo miandriai, zao mundy mitsimuri. Vilo maitso mitondravany, oron-drano no iatorana. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Velumbena niana, lala mana nutiabina, ari izy no miai, teny anaraniani. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Miloasa zay vakina, na maizina toina, izao tsy mimalo, fa miaraka aminao. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Limitei aminao, mampisava ny aiai. Rafiko mahita, anipia ho anoloko. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Sambatra neauka sambatra, manana miaveo chiaro. Bakiteny masina faharoa. Taratasy masindray Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina avana, taloha ianareo no maizina, fa ankehitriny efa mazava ao amin'ny Tompo, ka mandehana toy ny zanakiny mazava, ary vokatriny mazava dia ny soa, ny mety ary ny marina rehetra. Fantaro zay ankasitrahin'Andriamanitra, azava mikambakambana amin'izay asany maizina tsy mahavokatsoa, fa vomaika ambarao azy ny haratsiany reny, satria mahamenatra na dia ny ilaza fotsiny ataon'izy ireny antakona aza.
fa sehony mazava avokoa ny zavatra rehetra rehefa voambara ny aratsiany ary na inona seho dia tonga mazava koa. Izany no nanoratana hoe mifoaza ianareo zay matory ary mitsangana ho velona dia hanazavanao i Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hari yenane ya mahave dune mampiena ni tale Denizanga hari mahere ya jimbiu be mandagizae Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny aiza. Evanjely masina nosoratany masindajoany, voninahitraneo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, no nandalo Jesua dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba. Ka hoy ny mpianany nanontany azy, Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io sa ny ray aman-dreny niteraka jamba izy. I Jesua namaly hoe, tsy izy no nanota na ny ray ny aman-dreny, fa mba isehoany ny asan'Andriamanitra eo aminy no antony. Tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka raha mbola antoandro, fa ho avy ny alina izay tsy azon'ny olona na iza iasana. Raha mbola amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Noho ny voalazany zany dia nandrora tamin'ny tany izy ka nanao feta tamin'ny rorany. Naosony ny mason'ilay jamba dia hoy izy taminy, mandehana manasa ny masonao any amin'ny farihin'ny Siloe. Dia nandeha nanasa izy ka niverina nahiratra. Tamin'izay ny olona mifanakaiky trano aminy sy izay nahita azy nangataka teo aloha nanao hoe, moa tsy ity lay nipetraka nangataka? Dia hoy ny sasany, izy io. Fa hoy kosa ny sasany, tsia, fa olona mitovy aminy. Ary hoy kosa izy, izao no izy. Ka hoy izy ireo taminy, nanao ahoana no nahiratany masonao? Dia hoy izy, ilay lehilahy atao hoe Jesua no nanao feta, no soany ny maso, dia nanao tamiko hoe, mandehana manasa ny masonao any amin'ny farihin'ny Siloe. Dia lasa aho nanasa ka nahiratra. Ary hoy izy ireo taminy, eza izany lehilahy izany? Novaliany hoe, asa. Dia nentiny tany amin'ny farisianina ilay jamba taloha, fa andro sabata no nanaovan'i Jesua feta sy nampahiratany ny masony. Nanontany azy indray ary ny farisianina izay nahiratany, ka hoy navaliny azy, nasiany feta ny masoko, dia nosasako ka nahiratra aho. Tamin'izany ny sasany tamin'ny farisianina nanao hoe, tsy Andriamanitra no niavian'izany lehilahy izany, fa tsy mitandrina ny sabata izy. Fa ny sasany kosa nanao hoe, ataon'ny mpanota ahoana no pahavita fahagagana toy izany? Ka nisarakevitra izy ireo. Dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jamba, mba ahoana kosa no filazanao azy, fa nampahiratra ny masonao izy? Ka hoy ira lehilahy, mpaminany izy. Dia tsy nety nino ny jody, fa jamba sy vao nahiratra izy, ka nampiantsony alohan'ny ray aman-dreniny nahiratra, sy nanontaniany hoe, ity va no zanakareo izay lazainareo hoe teraka jamba? Ka nanao ahoana ary no nahiratany izao? Dia namaly ny ray aman-dreniny ka nanao hoe, fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba,
fa tsy fantatray izay nairatany izao, ary tsy fantatray kosa izay nampahiratra ny masony. Ka izy no anontanio fa efa lehibe izy ihany no oka ilaza ny momba ny tenany. Ny ray aman-dreny no nilaza izany dia no izy natahotra ny Jody, satria efa nifanaiky ny Jody fa horoaina amin'ny sinagoga izay anaiky an'i Jesosy o Kristy. Ka izany no nanaovan'ny ray aman-dreny hoe izy no anontanio fa efa lehibe izy. Dia nantson'ireo indray ilay lehilahy jamba taloha ka nilazany hoe Andriamanitra no ome voninahitra, fa raha iny lehilahy iny dia fantatray fa mpanota. Ka hoy navaliny azy, tsy fantatro na mpanota izy na tsia, fa izao ihany no fantatro. Jamba aho taloha ary mahiratra aho ankehitriny. Dia hoy izy ireo taminy, inona no nataony taminao? Nanao ahoana sy ahoana avy no nampahiratany masonao? Ka hoy navaliny azy ireo, efa voalazako taminareo fa tsy noenonareo aho. Ka ahoana indray no itiavanareo andre? Teo tonga mpianany koa va ianareo? Dia noteveteven'izy ireo izy sy nataony hoe ialahy no mpianany, fa raha izay kosa dia mpianatry Moizy. I Moizy fantatray fa nitenenan'Andriamanitra, fa iny kosa tsy fantatray akory izay niaviany. Namaly raha lehilahy ka nanao hoe ity indray no mahagaga, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa izy no nampahiratra ny maso. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay manompo azy sy manao ny sitrapony no enoiny. Na oviana tsy mba nisy olona re fa nampahiratra ny teraka jamba, ka raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy aefa na inona akory. Dia namaly ry zareo ka nanao taminy hoe izay ialahy tena teraka tanatin'ny ota indray ve no mampianatra anay sady niroainy izy. Reny Jesosy fa hoe niroainy zareo izy, ka no nihitany dia nilazany hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Namaly izy ka nanao hoe iza moa izy tompo mba inoako azy? Dia hoy Jesosy taminy, efa hitanao izy, ary izay miteny aminao no izy. Ka hoy izy, mino aho tompo, sady niankohoka nitsaoka azy izy. Dia hoy Jesosy, fanavana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra izay tsy mahiratra, ary ho tonga jamba izay mahiratra. Reny ny farisianina sasany teo zany, ka hoy izy ireo taminy, ary izay ve mba jamba koa? Dia hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloko, fa no ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izahay, dia tsy afaka ny elokareo. Hari fienane ya mahave yone mampiena nitale. Hari fienane ya mahave yone mampiena nitale. Deni zanga hari mahere ya jimbiu ve mandagizae. Izany hari niteny ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala mizotra hatrany tokoa ny diatsika ary miatrika hatrany koa isika ny ady etrehasika.
alahady faefatra amin'ny karemy tokoa izao. Raha ny marina dia anio 7 martsa no mankalaza ny masina Josefa ny eglizy, nefa noho anio alahady faefatra amin'ny karemy dia rampiso 20 marsa no fankalazana any masina Josefa. Raha nanomboka an'izao karemy izao sika, raha tadidinareo tsara dia naka any masinda Josefa ho modely, lay lehilahy marina, lay lehilahy tia vavaka, lay lehilahy izay sy mivadibadika hoy sika ary azo utokisasika ka resika tokoa amin'ny modely amin'izao ady sy dia sika izao, satria milaza miara-mahita isika fa tsy mankaiza tamin'ny andro niainan'ny masina Josefa izao andro sika izao, ka modely ho antsika tokoa izy amin'ny fivelomana ny finoana, amin'ny fivelomana ny fahamarinana, amin'ny fivelomana ny fitokisana an'Andriamanitra. Ary matetika sika no milaza fa sy hoe i Madagasikara no mahantra marina, maro ny zavatra mety mampahantra sika, fa maro koa ny arena izay azo sika trandrahana, kanefa ny tena marina dia mahantra olo marina isika, olo kendry, satria izay manao ny marina no hendry, ka mila olona tahaka ny masinday Josefa isika. Ary izay no antony nametrahasika azy ho modely ho antsika amin'izao dia hitondratsika ambaka fiavozana, fiainam-baovao, fahateram-baovao, ary araky ny averimberisika mba hivelomansika indray ny vocation naharin'Andriamanitra sika. Ary izay ny antongian'i Jesoa eto tany, ary izay ny nanoloran'i Jesoa ny ainy tamin'ny hazo fizaliana mba ahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, satria izay ny vocation sika. Karaha zanak'Andriamanitra isika dia miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisasika samitsika, miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, ka modely amintsika amin'izany i masinday Josefa. Ka rampisimo no ankalazasika any masinday Josefa, ka na izany aza ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady faefatra zao dia mampisongadina an'izany toetra ny masinday Josefa izany. Ary ao anatin'izao 7 andro iomanantsika amin'ny fankalazana ny 15 marsa isika, izay 15 marsa izay fantatrasika koa ankalazasika ny masin'ny Maria, ary mampiditra sika amin'ny fivorian'ny Mompera, ka manomana ansika ny messe krismal izay anamasinana an'ireo diloilo, anamasinana ny fiainansika, izany hoe mampiditra sika amin'izay vocation sika izay. Ary amin'io ihany koa no anavozan'ireo pretra eto amintsika, eto amin'ny diosezi an'izay toko-panimpona izay, satria ny fahamasinana dia mitondra amin'izay fanimpona izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ivavaka manokana isika ho an'io fivorian'ny pretra io, ary angataka ny sodran'Andriamanitra tokoa isika. Ary dia ao anatin'ireo izay rehetra izay ihany koa no anatanterahasika, efa nresahsika tamin'ny alahady lasa teo, ny fivahinina masina ataosika eny amin'ny la montagne, ka hiroatra sika na kristianina na sy kristianina mba sy hirefarefa amin'ny tany zony ny fiainansika, fa hiakatra any an-tendrombohitra araky ny evanjely izay novakisika tamin'ny alahady lasa teo sy ny fakafakasika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, izao alahady faefatra izao no anentana ny eglizy sika, ary anana fanantenana be dehibe na deheo aza ireo zavatra manahirana sy mahavesatra amin'ny fiainansika. Ka izay indrindra no mahatonga an'ity alahady faefatra ty ho alahady ny hafaliana, satria efa mampitodika sika tokoa amin'ny paka, satria ny hafalian'ny paka dia isika ao amin'ny Kristy mivelona an'izay vocation sika izay. Dia sy ny vocation io fa noarin'Andriamanitra hitovy endrika amintsika, ka nataony ifandray aminy, ary nataony ifandray isika samitsika, ary natao ifandray amin'ny zavaboary. Ary anarina an'izany rehetra zany i Jesoa nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rany mba ampiavana antsika amin'Andriamanitra, ampiavana antsika samitsika, ampiavana
manokana amin'ny zavaboary ka faharina vaovao no andrandraitsika amin'izao paka izao satria araky ny averimberitsika sy hoe fahatserovana aniversera ho asika zany paka izany fa fankalazana ka no ny asan'ny fanahy masina dia mivelona an'izay ankalazainy sika ary silina ny ankalazaina fa i Jesoa manarina ny zavadrehetra ka tonga amin'izay faharina vaovao ary zay no ankalazay sika amin'ny sabosy masina ka mahatonga sika miditra amin'ny fiainam-baovao ny paka ary ny alahady lasa teo dia efa no alalintsika sy nombazintsika izany tamin'ny alalan'ny fionany Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana ka niova ny fiainan'ny Samaritana ary sy ny fiainan'ny vehivavy Samaritana ihany fa ny tanàna ray manontolo ary nambara ny tanàna ray manontolo fa sy no ny filazanao fa izahay no nahita ka izay koa no antenansika amin'izao paka izao mba ifanozo amin'ny Jesoa isika ka raha mifanozo amin'ny Jesoa isika dia hiova ny fiainansika ary zany no ametrahana ny sakramenta fandrina ny sakramenta ny fampihavanana ary dia izay ihany koa no votoatony ny fampianarana amin'izao alahady faefatra izao raha ny fanozo tamin'ny Jesoa lay zamba dia nahiratra izy ka isika koa raha tena mifanozo marina amin'ny Jesoa mandray azy dia ahiratra isika. Inona moa ny tinambara amin'izany mahiratra izany? Ny mahiratra tinambara eto sy hoe mahitahita fa mahahita tokoa ny tena fiainana ary ny tena fiainana dia i Jesoa ary zay natao hoe mahiratra satria sy voafitapitaka sony sy verivery sony sy tady zavatra hafa isony fa mahita ny tena harena, mahita ny tena fiainana, mahita ny tena lalana ka isika nefa dia mahafantatra fa maro ny milaza amin'izao fiainansika izao fa very fanahy mbola velona pesaka ny sy misy repère mikorontana ny fiainansika ho isika ka izay indrindra aoka isika ho tahaka n'ilay zamba ao amin'ny evanjely hika mafy hitalao ny famindrapon'Andriamanitra mba io famindrapon'Andriamanitra io no tonga eo anivosika ao am-posika ao ka lay fosika zay ambarasika matetika fa sy lay tova fa ny mahasikasika zay akombre amina zavatra maro anjakan'ny Kristy eny fosika ka iova ary raha miova ny fosika dia mahita tokoa isika, mahita an'i Jesoa ary zay natao hoe fahitana fahiratana eo amin'ny fiainansika ka io le paka ao anatin'ny fahazambana, ao anatin'ny fahafatesana ka i Jesoa niona tamintsika, nifanozo tamintsika, mitondra antsika, nibaby an'izany ny fahotansika ka miroso amin'ny fiainam-baovao ary zay no ambaran'i Jesoa raha milaza amin'ilay zamba izy hoe mandehana manasa ny masonao amin'ny fariny Siloe ary sy izy io fariny Siloe io fa i Jesoa ary raha manantona asika dia ahiratra tahaka ny nataony Jesoa tamin'ny vehivavy Samaritana ka nilazany hoe raha mba fantatrao manko ny fahasoavan'Andriamanitra. Niditra tamin'ilay vehivavy Samaritana tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra ka niova izy miteny amintsika koa ary ny any ty androany i Jesoa milaza amintsika zamba ny fiainansika ka milaza amintsika izy hoe mandehana manasa ny masonao amin'ny fariny Siloe. Inona moa io fa ny sakramenta ny fampihavanana araroty izao fotoanan'ny karena izao amin'izao fanaovasika fivahinina masina amin'ny la montagne amin'izao fanatanterahasika ny sinoda izao fotoana fibebahana izao ka manatona ny sakramenta ny fampihavanana dian'ny kofisy ka iova ny fiainansika ahiratra ny masosika marina mety misy olona misalasala be fanontaniana saingy anjarasika ary zay tonga saina no mizoro tahaka n'io lehilahy io feno fitokina sy fanetretena ka nanambara amin'i Jesoa afaka miova tokoa isika ka hianambara amin'i Jesoa koa isika ary manana modely isika ho ao i masinday Joseph ka izay indrindra ry kristianina havana aoka isika ahay anararotra izao fotoana izao manamafy izay voalaza izay koa ireo vakiteny vonrenesika ny vakiteny anakiroa dia ny vakiteny
vakiteny voalohany sy faharoa ka ny vakiteny voalohany mitantara ny fidianana sy nanosorana ny tompo an'i Davida mpanjakan'i Israely. Izany no nanoranan'i Samuely ho an'i Betlehema any amin'ny Isaia ka tamin'izay indrindra no nisy fisalasalahana teo anivon'ny fiarahamonina. Isika olombelona tokoa manko mijery ety ivelany fa Andriamanitra kosa mijery ny fosika araky nazava isika teo ny fo de sy laitova fa ny mahasikasika ka io no tadiavin'Andriamanitra raha nisafidy an'i Davida izy ary de nosorana i Davida ka nanjary mpanjaka. Ny vakiteny faharoa milaza ny vokatry ny batemy, mitena dikan'ny batemy ilay fanosorana tao tamin'i Davida ka manambara fiainam-baovao ao amin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra. Izay tokoa no efa nazava isika teo, zamba isika sy mahita zay aleha fa nosakanan'i Jesoa ny masosika, nosokafan'i Jesoa ny masosika ka mahita zay aleha indra isika izao ary izy io aleha io fa i Jesoa lalana sy fahamarinana ary fiainana. Taloha isika tao anatin'ny aizina fa ankehitriny kosa ao anatin'ny fahazavana. Kristy fahazavana manelo ny fiainansika ka sy mandeha anjamba ny sonitsika raha mandresy ny rasy tahaka ny Josefa lehilahy marina mampanjaka ny rariny sy fahamarinana sika dia misokatra ny masosika, ny maso ny fiainansika ka hazava ny fiainansika. Miverina amin'ny vocation sika hatramin'ny naharian'Andriamanitra isika amin'izany ka na dia eo aza ny etraketraky ny fahotana na dia misy aza ny fanarasian'ny olona araky ny hitasika ao amin'ny evanjely sy ireny fahotana ireny ny tanjona sy izy no nanota na ny ray aman-dreniny hoy Jesoa fa mba hisehony ny asan'Andriamanitra. Isika no iasan'Andriamanitra raha manaiky hiala amin'ny rasy nosolovin'i Jesoa ka miroso mandeha manasa ny fiainansika amin'ny ranony Siloe. Raha manasa ny masosika amin'ny alalan'ny sakramenta tokoa isika, amin'ny alalan'ny fandalinan'ny finoana, amin'ny tenin'Andriamanitra fa indrindra amin'izao synody izao dia fantaro ary fa iova ny fiainansika manontoro. Izany hoe sasao amin'ny alalan'ny finoana amin'ny ezaka ataotsika amin'izao synody izao ny fiainansika sy ny sakramenta naovinanaoviana no anova ny fiainansika fa ny finoansika ka aokary andalina ny finoansika sika mandray an'i Jesoa sika tahaka nyity lehilahy zamba ty hitasika ny nataon'ilay zamba nanolo tena tamin'i Jesoa izy ka okakoa ary sika amin'izao firosonsika ampaka izao anolo tena amin'i Jesoa sika ary zay no tanjona tratrarisika amin'izao synody izao. Miara-dalana amintsika tokoa i Jesoa, mpiarabelona amintsika izy ka raha manome isika raha mahafoy manolo tena mandritra ny fiainansika manontolo fa sy hoe indray mandeha fosiny tahaka ny hoe amin'izao tahaka izao dia tonga mivavaka nefa rehefa avy eo indray dia miverina amin'ny fiainana teo aloha fa rehefa mibebaka isika dia toizy ny fibebahasika. Tahaka izany koa raha manompo isika dia ahazo ny fahasoavana n'Andriamanitra. Izany tokoa ary no andrasasika amin'izao fanatanterahasika ny synody izao fa indrindra ity tapany faharoa fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Mila fahafoizana izany, mila fahazotona anompo izany, aseho isika izany amin'ny ezaka ataosika eo amin'ny fanatanterahasika ity synody ity zay mifanozo miaraka sara amin'ny asom-pinoana manome asina ny finoansika sika mba hanomezan'ny finoana katolika fanamasinana ansika eo amin'ny fiainansika. Azo sika onona sara ary ny mahatonga ny karatra maha-katolika mampiseho miaraka ny asom-pinoana sy nisan'ny kakazo voavolo satria mifanozo ireo zavatra ireo fanehoana an'izay finoansika izay. Raha mandinika sara koa isika dia izany no niseho tamin'i Davida amin'ny vakiteny voalohany ary izany ihany koa no ambaran'ny mason-dapoly tany Efezy. Raha mandray an'i Jesoa, raha manome an'i Jesoa isika dia hisangako velona miaraka aminy koa. Taloha isika tao anatin'ny aizina fa ankehitriny kosa dia ao anatin'ny fahazavan'i Kristy. Koa raha ny fahazavana no manentana isika dia hanao asa soa isika, ifampisimina isika, ifanasoa ka izay no ambaran'ilay fiavozana entiny paka. Miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisasika samitsika, miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, manambara ilay fiainam-baovao nentin'i Kristy izay. Ry kristianina havana, ilay tenin'ny mason-daipolo ao amin'ny vakiteny faharoa ary no
anaovako ansoavo amin'izao alahady faefatra izao ho indrindray masindapory mifoaza aza matory mitsangana ary raiso Kristy eo amin'ny fiainantsika. Ry Kristy zokinay io, enao tokoa ny mpiarabelona aminay, mitantana ny fiainanay tokoa ianao. Marina fa sarotra amin'izao andronay izao ny manavaka ny tena sarobidy. Maro ny zavatra mifangaro eo amin'ny fiainanay, mety tsy ahitanay ny tena lalakombahana. Enao ny fahazavana, ko sokafo ny masonay tahaka nanokafanao ny mason'ilay zambo. Amin'izay ireo fahazambahana maro eo amin'ny fiainanay dia zary fahazavana. Ampio izahay ombona aminao bebe kokoa, fa efa akaiky izao ny fankalazana ny Paka. Engany ho raisinay ho modely tokoa i masonday Josefa, ka ho lehilahy marina, olo marina tokoa izahay eo amin'ny fiainanay, olona tia vavaka. Amin'izay dia ho afaka andresiny rasy ho todi-soamantsara amin'ny Paka, ka hanana fiainam-baovao ao aminao. Masiny Maria reny io, reny tsy mahafoy tokoa ianao, ka ampio izahay amin'izao dingam-piainana ataonay izao, ka ho tody ao amin'i Jesoa, ka hiavao ny fiainanay. Aoka tanteraka izany amin'ny andrany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio Fania.